Mbola tsy mahasarika ireo tanora sy olona eto an-tanàna ny Mahajanga ny famoronan'asa ho an'ny tenany manokana na ny création de petite entreprise, ny fanaovana ireny concours ireny na ny fanadinana hiditra amin'ny sehatry ny fanjakana sy fidirana miasa amin'ireny orinasa efa nitsangana ireny no tena mahavarina ny vahoaka sy ny tanora eto amintsika. Misy amin'ireo tanora no nivoaka tamin'ireny sekoly ambaratonga ambony na ny centre de formation professionnelle spécialisé ireny izay natokana amorona ny asa ho an'ny tenany. Efa maro ihany koa ireo ivitoerana afaka manampy ireo tanora amin'ny famoronana asa ho an'ny tenany izay na ny création de petite entreprise. Ireo toeram-piofanana ireo no manara-maso amin'ny zavatra izay irina atao ihany koa manara-maso amin'ny torohevitra tokony ilaina amin'io famoronana asa io. Ny tena asa lehibe ny sito moa zany dia hoe manohana ny orinasa madinika. Dia ao anatin'izay fanohana ny orinasa madinika izay misy ireo izay hoe mbola vao eritreritra hanangana an'ilay orinasa madinika, misy ireo efa manao an'ilay asa maha orinasa madinika azy. Ny orinasa madinika tiana resahana eto tsy orinasa tena izay mihitsy hoe madinika, ilay asa fivelomana kelintsika ao an-tokantrano iny zany maka endrika orinasa iny fa tsy maka le endrika ngeza be hoe tricot na mpanao savony ngeza be reny sy ny sisa, fa tena hoe orinasa kely. Dia ireo zany no atosikay amin'izao fotoana izao dia misy tetikasa mihitsy na projet izay misahana manokana an'izy io anohananay eo amin'ny olona 20 eo amin'ity taona ity dia miampy 70 izy amin'ny taona manaraka, zany hoe olona 80 eo ny totaliny. Ao anatin'ireo olona 80 ireo dia eritreretina fa ny 30 isan-jatony dia tanora ary ny 30 isan-jatony dia vehivavy, ka ny 70 isan-jato hafa zany sisa no mameno azy, mety lehilahy na olona efa tsy ao anatin'ny sokajy-taona ny tanora intsony. Dia tena manampy azy amin'ny manomboka hatrany amin'ny fijerena an'ilay tetikasa tiany atao, le asa tiano hofaritana hoe inona le tiano atao, iompy ve sa amboly sa anaotra tanana sa anao inona, na resaka sakafo na resaka taovolo sy ny sisa. Manomboka hatrany zany mandra-pahatonga an'le izy tafatsangany dia manomboka mandeha amin'izay le asa ka mahatrany amin'ny hoe efa manomboka mivarotra an'le vokatra vokarin'le orinasa keliny izy. Ao anatin'ny 2 taona ny eritreretanay anaovana an'izay fanohanana manokana izay ho an'ireo olona 80 ireo zany. Anisan'ny teknika fampandrosoana entin'ny firenena any ivelany amin'izao fotoana izao ny famoronana asa ho an'ny tenany manokana. Na eo aza ny fanentanana efa nataony fitoram-panjakana malagasy ho an'ny tanora amin'ny famoronana asa izay, mbola tsy mavitrika ny tanora eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny famoronana asa ho an'ny tenany. Araka izany, manana tombony manokana ireo tanora izay manorona ny asa ho an'ny tenany manokana izay raha ny voalaza ny tompon'andraikitra izay misahana ny famoronana asa izay.